satria ny fotoana koa dia voafetra. Ny tenako izay manentana androany dia Joanny Andriamiarimanana, responsable ny volet appui institutionnel ao amin'ny programme pagen'ny GIZ, ary alohan'ny hanombohantsika amin'ny adefitra dia manasa ampanajana an'ireto panalista antsika hanao fampahafantarana fohy momba antsika tsirairay avy, ary manasa ihany koa ny madame la ministre, ny ministry ny tontolo iainana hanomboka izany fampahafantarana izany sy hanokatra izao adefitra izao. Ia. Mankasitraka indrindra miarahaba antsika rehetra. Ny voalohany aloha dia ny fankasitrahana ny mpikarakara ny fanainga amin'izao hetsika sy andao nga ho tenentsika hoe dindinika ny mpianakavy izao. Zava-dehibe amin'ny ministeran'ny tontolo iainana fa indrindra amin'ny tenako ny hetsika toy izao satria karazana demokrasia mivantana ihany izy itony no mametraka ihany koa ny mahazava-dehibe ny fifandraisana amin'ny fiarahamonim-pirenena sy firaisamonim-pirenena ho an'ny ministera izay tantanako. Mankasitraka be ihany koa amin'ilay lohahevitra izay noraisina ny andraikitry ny olom-pirenena amin'ny fitantanana ny tontolo iainana satria dia anisan'ny zavatra tena ezahanay tindrina manokana izay mahazava-dehibe amin'ny fandraisana andraikitra izay na amin'ny ara-panjakana na ho an'ny olom-pirenena. Manarak'izay dia raha hanao filazalazana kely ny momba ny tenako angambany dia hoe ministry ny tontolo iainana nanomboka tamin'ny 8 janoary 2024 dia mbola nomen'ny filoham-pirenenana fitokisana moa izany omaly dia mbola manohy ny asa sy ny andraikitra. Raha ny fianarana nataoko sy ny asany andraiketako angamba dia ilazako azy mba tsy tena ho lava loatra dia nianatra teto Madagasikara, nandalina fianarana momba ny toe-karena tao amin'ny Université catholique de Madagascar. Rehefa vita ny maîtrise tamin'izany toe-karena izany ary anisan'ny ino moa izany fikarohana kely nataoko tamin'izany fotoana izany nazahoana ny maîtrise dia momba ny fahampitehany ala mike, izany hoe efa tanatin'ny tontolon'ny fikarohana momba ny ala ny tenako nanomboka ny taona 2000. Dia rehefa nandeza ny fidinana ifotony tany amin'ny ala mike izany dia nanana faniriana mba handeha lavitra tanatin'ny ino moa izany économie de l'environnement na toe-karena mifatoka amin'ny ara-tontolo iainana, ary izy io moa anisan'ny tamin'izany fotoana izany disipline mbola tsy dia tena nisy nahafantatra loatra teto Madagasikara satria ny olona dia nieritreritra fa izany toe-karena izany dia ny resaka ara-bola ihany no resahana. Nefa io domaine io izany dia tena mampifandray ny toe-karena sy ny tontolo iainana, ny fifampiankinana na interdépendance. Dia nivoaka tany ivelany moa izany ny tenako nanohy an'izay fianarana izay, nanao DEA tany Frantsa, Université de Versailles 50 ans en Yvelines. Nieritreritra hoe hijanona herintaona ihany tamin'izany fandalinana izany dia nahazo bourse avy amin'ny gouvernement frantsay moa ny tenako izany tao aorianan'izay fianarana izay dia nahafahako nanao doctorat. Dia mbola Madagasikara foana no nentina tao anatin'izany sehampikarohana izany na resaka biodiversité io, roin'ny zavamananaina na resaka responsabilité sociétale des entreprises, izany hoe sady nisehatra foana tamin'ny resaka ala na tontolo iainana fa indrindra resaka fandrosoana lovain-jafy. Rehefa vita izany fikarohana izany sady miasa ihany moa izany ny tenako nakatraikefa maromaro tao anatin'ny sehatra fikarohana ny tontolon'ny université, fa rehefa avy eo ihany koa dia nitondra fitoerana anankiray ao Paris momba ny ino moa tsisy teo ny fandrosoana lovain-jafy sy ny responsabilité sociétale des entreprises. Izany fitoerana izany dia nanofana tanora hiasa amin'ny tontolon'ny orinasa ary hametraka an'izany politika sy paikadina isan-karazany na teraky ny sehampiariana sasany izay mety miteraka fahampiana ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana.
Dia rehefa nandeha izany rehetra izany teny foana izany i Madagasikara dia naniry hitondra bebe kokoa fandraisana anjara taty Tanindrazana dia nampianatra moa izany no tena nataoko, nampianatra tamin'ny Université Antananarivo, Université an'i Antsiranana ihany koa dia somary efa nanaovana fampianarana ihany ary ny Université an'i Fianarantsoa. Fa azo lazaina hoe tsy dia ampy tamiko loatra izay ilay fampianarana fandalovana indroa intelo teto Tanindrazana izay fa naniry andeha lavidavitra kokoa dia izay moa ilay araky ny fitenenana hoe il n'y a pas de hasard fa tonga ny fotoana tamin'ny 2021 rehefa natao ny filoham-pirenena dia ampanetretena no tongavana handray an'ity andraikitra ity ary dia tena faly tokoa misehatra ao anatin'ny zavatra nianarana satria izay angamba ny tena azo lazaina hoe tombontsoa kely ho ahy dia mitazona ministera izay nanaovako fianarana sy fikarohana tanteraka mihitsy. Izay angamba fa hoajaniko hatreo ny mombamomba dia faly ahafantatra ihany koa ireo namana hiara hitafamiko amin'izao maraina izao. Mankasitraka indrindra. Mankasitraka indrindra Madame ny Ministra amin'izay fampahafantarana momba anao izay alohan'ny atombohan'ny ady-hevitra. Toizantsika izay fampahafantarana izay ary manasa ny Madame Lala hanohy an'izay fampahafantarana izay. Anao fitenenana tompoko. Misaotra anareo mifanaingana amin'ny fitenenana ary misaotra anareo koa nazanahako. Fahafantarana olona anao izany moto ao amin'ny sehatry ny fanatanjahantena izany tena lalan'ny olona raha fianarana ataoko iray dia nanao ekonomia koa zahako, nianatra toe-karena sy fitantanana tao amin'ny Université catholique de Madagascar. Dia izaho moa tsy dia tena hoe tantana hotely taloha dia tena hoe nisehatra tao anatin'izay zavatra nianarako izay. Fa nanomboka tamin'ny taona no nanentana hetsika teto amin'ny tambazotra Tserasera Facebook hoe sauver Andrakiba. Dia io hetsika io moa izany dia ho fiarovana ny farihan'Andrakiba izay manome rano fisotro madio amin'ny Antananarivo be izay ahitana fasivana izany tao anatin'ny taona vitsy miaritra ny rano sy matontolo iainana manodidina. Dia izaho izany nanova ny hetsika io dia amin'izao izahay 3 sy 300 sy 3 anisan'ny mpikambana ao anatin'io groupe Facebook io. Izay mombamomba anao. Misaotra indrindra Madame Lala amin'izay fampahafantarana ny mombanao sy ny fampafandana izay hetsika sauver Andrakiba, izay hetsika noforonina teto amin'ny page Facebook izay. Toizantsika ny fampahafantarana ary menan'ny Monsieur Jean Gabriel ny association Tamiano fitenenana amin'izay fampahafantarana izay. Misaotra tompoko, misaotra amin'ny fitenenana, misaotra indrindra, misaotra amin'ny fanainga mikarakara izao fandarana izao. Voalohany dia miarahaba manokana amin'ny ramatoa minisitra ary misaotra indrindra amin'ny fandavan-tena tapatafa aminay avy aty fotony. Misaotra indrindra tompoko. Raha ny Rico Jean Gabriel filohan'ny fikambanana Tamiano efa nandray andraikitra mpitambola commissaire au compte ny fikambanana. Taty aoriana dia lasa mpitambola ny fikambanana amin'izao fotoana filohan'ny fikambanana. Ny fikambanana Tamiano moa nisoloky tena eto dia ny fampahafantarana fohifohy mahakasika ny fikambanana Tamiano angamba no resako kely sy ny faritra rovana izay tantanana. Ny fikambanana Tamiano dia alavaina amin'ny hoe Tahosoa Alandriaka mitambatra Ianantsono Andatabo. Niorina tamin'ny taona 2020, manana mpikambana 300 ka ny 500 amin'ireo dia vehivavy avokoa. Misy sampana 7 ao anatin'ny fokontany 8 no mandrafitra ny fikambanana Tamiano anatin'ny commune 2 dia Betsinjaka sy Saint-Augustin. Izay ny mahakasika ny fikambanana. Ny mahakasika ny faritra rovana izay tantanana kosa dia faritra rovana Tsinjorika ny anarany izay miala avy eo Andatabo 7 km, miala avy eo Andatabo
mahazo ny RN7 ka hatrany Saint-Augustin izay 30 kilometatra miala ny Toliara Menatsimo. Manana velaran-tany 4,725 hektara izay ahitana lahonko ny 80 sy 900 hektara eo. Izay tompoko mahakasika ny tenako sy ny fikambanana ary fahatsiarova izay tantaninay. Misaotra betsaka ny Monsieur Gabriel, filohan'ny association Tamia amin'izay mitantana ny aire protégée Antsinjorekany Tuléar izany amin'izay fampahafantarana izay. Ary faranantsika kosa ny izay fampahafantarana amin'ny miaraka amin'ny Monsieur Louis de Gonzague Razafimanandraibe izay président national ny réseau Tafimeavo. Anao fitenenana Monsieur Louis. Misaotra tompoko, misaotra voalohany aloha ny hoe fandrindrana izay ataon'ny fanainga. Miarahaba manokana ny antsika rehetra izay mpandray anjara indrindra fa Madama Ministra mahamafy ny fiarahabananao mbola atao hoe manohy an'izay andraikitra goavana nomenanao izay raha ny vaovao heno omaly. Miarahaba ihany koa ny mpagnaraka ny page Facebook ny amin'izao fandaharana izao. Voalohany moa izany dia Razafimanandraibe Louis de Gonzague, président national ny Tafimeavo izay resana teo. Ny Tafimeavo dia tambazotra ny fokon'olona mitantana Renavoajanahary eto Madagasikara. Izay niorina tamin'ny 2020 Mai 2020 tao Anjaha Ambalavoany Fianarantsoa izay atao hoe nisy faritra 17 teto Madagasikara sy naorina tamin'ilay fotoan'izay. Fa amin'izao fotoan'izao zany efa amin'ny faritra nomero 20 eto Madagasikara no misy azy. Ny mpikambana ao agnatiny dia misy eo amin'ny 530 sy 500 ny mpikambana pokon'olona ao agnatiny. Ary ny olombelona ao anatin'ny fikambana izay dia mihoatra ny 5 hetsy iray tapitrisa ny olombelona ao anatin'izay fikambanana izay. Raha ny tanjon'ny Tafimeavo moa zany dia fokon'olona miaina ao anatin'ny tontolo iainana salama, madio, indrindra fa Renavoajanahary izay manome lanja mba ahafahana hisitraka ny olom-pirenena malagasy. Ary fokon'olona ho toteny amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny fahombiazana izay ataony. Ny Tafimeavo dia manana paikady nasionaly tao aorianan'ny tsanganany dia paikady io zany dia tamin'ny 2012 ka hatramin'ny 2020. Fa efa mamolavola ihany koa zany hoe efa misy ihany koa zany ny paikady izay nohatsaraina amin'ny paikady 2050 izay natao tamin'ny 2018. Dia ny paikady io zany dia mizara atao hoe lohahevitra 5. Voalohany aloha zany anisan'ny zava-dehibe ho an'ny Tafimeavo ny fijerena manokana ny resaka tontolo iainana na tanety io na ranomasina. Eo ihany koa ny fijerena ny lalàna sy dina. Ho resaka manokana ny dina satria ny dina moa zany ny anisan'ny atao hoe fomba fampihezana teo amin'ny malagasy taloha, indrindra fa amin'izao fotoana izao izay fandrindrana ny fiarahamonina dia izay no nandraisana n'io lohahevitra io. Eo ihany koa ny resaka toe-karena sy sosialy ho an'ny Tafimeavo manokana, indrindra fa ny fokon'olona eto Madagasikara dia raha ohatra atao hoe hiaro ny tontolo iainana fotsiny isika fa tsy famahantra ilay olona manodidina azy dia alaim-panahy zany ny fokon'olona na ny olona handripaka ny ala izay jerena manokana ny velon-tenan'ireo fokon'olona manodidina ny Renavoajanahary na ny. Ary magnaraka an'izay fahaefatra dia ny resaka fifampitondrana sy fitantanana, zany hoe mametraka an'izay fifampitondrana fitantanana izay ao anatin'ny fifampihezana iarahany miainga amina fifampiresahana lobary endasy toy izao ny ataontsika izao zany eny anivo any fotony eny no tena zava-dehibe amin'ny Tafimeavo. Ary atao hoe tsy farany fa anisan'ny lohahevitra rehetra dia ny fametrahana ny kolontsaina sy toavana malagasy izay ahiratra ao anatina serasera na communication indrindra fa fagnafisana ny rafitra. Ireo zany no paikady Tafimeavo andraisana andraikitra hanatsarana ny fiarovana sy fitantanana ny tontolo iainana eto Madagasikara. Dia izaho moa zany avy any amin'ny faritra Moromania satria dia misy olon-taina ray isaky ny faritany
ny brown tamponiavo nasionaly dia efa misy mizany ny rafitra isaky ny faritra eto Mazandrano misy tamponiavo isa-paritra zany ary misy ny rafitra ifotony izay misy fandrohy ao anatin'izay rafitra zay ary efa mpikambana amin'ny consortium PAC eran-tany ny tamponiavo izay no mahatonga anay matetika mivoaka amin'ny velany mifampiraharaha mitady fanohanana trano velany indrindra fa eto toerana makasitraka tompoko. Makasitraka indrindra monsieur Louis amin'izay fahafantarana izay hitantsika amin'izany fa ireto mpandray anjara amin'izao ady hevitry ny olom-pirenena izao dia tena ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena izay tena miasa tanteraka eny fotony ary tena miantsehatra tena miantsehatra eny fotony amin'ny resaka fiarovana ny tontolo iainana. Raha idirantsika manokana amin'ny lohahevitra izay ny lohateny hoe fandraisana andraikitra amin'ny olom-pirenena amin'ny fiarovana ny tontolo iainana dia raha ny fanazavana no entin'ireo mpiantsehatra ireto dia efa ahitantsika sady fa misy fomba ary misy fomba hafiasa maro mety entina amin'izay fandraisana andraikitra ny olom-pirenena amin'ny fiarovana ny tontolo iainana izay. Raha tsy ahivina manokana ny politika entin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lova-injafy amin'izay fandraisana andraikitry ny olom-pirenena izay dia misy ny lalàna 96/025 izay mikasika ny fitantanana ny inantoerana ny lohalano-karena voajanahary mety havoazina. Izy io no paikady voalohany nentin'ny ministera ampandraisana andraikitra ny olon-tsotra sy ny olom-pirenena amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Anisan'ny tafiditra ao anatin'izay voakasika izay lalàna izay ny fikambanana taritin'ny monsieur Jean Gabriel Rahalainiriko ny association Tamia izay miasa ao amin'ny napa Tsinjorika izay misy communauté de base voafehan'io lalàna io. Manahoana ny monsieur Jean Gabriel ny fomba nentinareo ampandraisana andraikitra ny olona amin'izay fiarovana tontolo iainana izay, inona no tena expérience hitanareo sy hoe tombontsoa hita tao anatin'izay teo amin'ny sehatra efa niasanareo izay? Saotra tompoko, makasika an'izay nanangon-kevitra ihany moa izahay mifanerasera amin'ny manodidina indrindra mahakasika an'ilay toetrandro hoe mahatsapa zany ny mponina fa noho ilay fivavahan'ilay toetrandro dia nanentana ihany izahay hoe mahatonga an'io dia ny fandripahantsika ala moa indrindrandrindra ny tena namafisina azy amin'izay satria misy ireo olona manao antom-pivelomana amin'iny ala iny, manamboatra charbon, kapa hazo, nentanina ry zareo zany hanao an'izay fiarovana izay satria na ry zareo aza mahatsapa fa tsy mitovy amin'ny teo aloha resaka toetrandro. Misy fiantraikana any amin'ny fambolena iny fa na dia any amin'ny fanjonoana aza dia misy fiantraikana ny tsy fisian'ny orana dia noho izay zany dia resy lahatra ry zareo fa hiaraka aminay hanao an'ilay fiarovana. Dia taty aoriana moa izahay misy famboleka-hazo satria izay no tandrona hoe mba hamboly hazo satria efa somary mihasola noho ny fitrandrana natao teo aloha tamin'izy mbola tsy narovana ny faritra rovana dia misy famboleka-hazo izay natao dia ireny famboleka-hazo ireny matetika misy lanin'ny osy vao mitoy zany ilay izy dia lanin'ny osy dia andao inona ny hevitra atao dia andao zany ny fokon'olona manodidina avory dia tadiavana hevitra hoe ahoana ny fomba hanaovana an'ity dia nisy fiaraha-mivory amin'ny filohan'ny fokotany, dinabe, ny commune sy ny sefy fokotany araka amin'ny fikambanana dia nametraka hoe tsy azo anarahana osy omby mandritra ny fotoana mahabe an'ilay zanak'hazo eny amin'ilay faritra izay hanaovana famboleka-hazo. Izay ny zavatra nataonay ary hitanay naomby izy tamin'izay amin'izao. Hatramin'ny fiarovana koa amin'izao tena fa mahatrapa koa zany ny manodidina, mahatsapa hoe ny somary maitsomaitso le raha tazanina zany somary maitsomaitso
le aire protégé amin'izao no izay fiarovana zay zany no andraikitra nataonay. Misy ihany koa moa fanaraha-maso reny aire protégé reny izay nozarazarainay. Misy carreau 20 zao ao amin'ny fikambanana satria lehibe le toerana 5484 hectares zay somary bebe ihany. Nisy tampana sivy zay zany andraikitra an'le izy. Misy carreau 20 misy tampana ray zany mitazona carreau 3 amin'le fisafonala satria misy any manao indro kely amin'ireny ananaty ala reny satria somary lavidavitra ny tanàna le ala dia tsy maintsy safoina. Dia misy mitazona carreau 2 carreau 3 amin'izay fisafonala zay dia isam-bolana zay manao fivoriana hoe inona no fanatsarana, inona no azo atao, inona no olana dia hitadiavam-baolana ihany koa. Zay ny zavatra nataonay zany ao anatin'ny fikambanana. Mankasitraka ny président association tamiany zaran'izay fomba fiasa sy ny association izay raha fehezina dia ny fahatsapana ny fiovan'ny toetrandro na tonga ny olona andray andraikitra hivondrona hiaro ny tontolo manodidina misy anazy ary izay ny asany hatrehana izay dia niarahana tamin'ny fametrahana dina izay fampifehezana ny olona rehetrarehetra ary koa niarahana fanaovana asa miaraka toy ny fambolea-kazo sy fanaovana contrôle eny fotony izay efa niteraka hatreto fahatsapana fa efa miha-maitso ny faritra izay arovan'ny fikambanana. Izay ny fandraisana andraikitra anankiray izay niarahana tamin'ny association tamia araka ny politika nentin'ny ministera izay niresantsika teo hoe raha mikasika ny fitantanana eny an-toerana entin'ny ny loharanon-karena voajanahary mila avoazina zany tamin'ny alalan'ny loi Gelos. Raha ny fanazavana nentin'ny monsieur Jean-Louis amin'ny association ny fikambanana Tafomehavo kosa dia ny anazy tsy dia tamin'izay sehatry ny vondron'olona ifotony izay no entiny hampandraisana andraikitra ny olom-pirenena fa tamin'ny alalan'ny fokon'olona izay fototra hijoroany ny fiarahamonina malagasy mihitsy. Monsieur Louis manahoana kosa izay fampandraisana andraikitra ny olom-pirenena amin'ny alalan'ny fokon'olona izay menanao ny fitenenana. Tapaka mety tsy lasa ny monsieur Jean-Louis no mety connexion angamba ohatran'ny tapaka ny connexion tsy eto izy. Iverenantsika ny momba ny resan'ny fokon'olona rehefa tafaverina ny avy ao amin'ny Tafomehavo fa tonga dia hoentintsika any amin'ny madame Lala ny fitenenana. Ny azy indray kosa dia tena hoe hetsika olom-pirenena tsotra izay nivondrona teto amin'ny tambajotra Facebook nahita fa misy fahasimbana ny laka tao Andraikiba ary tonga dia fandraisana andraikitra avy hatrany ny fikambanan'olona maromaro entina amin'izay fiarovana ny tontolo misy azy izay. Madame Lala menanao ny fitenenana nanahoana ny expérience nentinareo amin'izay hoe fiarovana ny Andraikiba izay na dia tsy nisy fikambanana sy fikambanana toy ireo anankiroa voalohany resahana teo. Sotranao tsara ho marihana angamba no zany hoe efa misy any ny vondron'olona ifotony eo amin'ny karena Andraikiba izay misy mpandroana ao anatiny dia misy koa ireo mpiaro ny garçon. Fa zany moa tsy manakanaray hoe rehefa hitany mikasy mba le tontolo iainana dia zahay tambolokany zany hoe namana no miaraka hoe alohatsika hiaraka andray andraikitra zany hiaro ny farihy Andraikiba fa hijery hoe action concrète zany hoe antonona ny Andraikiba satria hoe mialitra le rano ny komantsika ny Andraikiba. Dia izay nahatonga anay hoe
hoe andao ny sauver Andrakiba zany tsy association le izy ny Facebook dia hoe andao tsika andraikandraikitra zany dia nanentana izahay tao amin'ny tapolohany aloha zany nataonay fanentanana ny olona rehetra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. So dia mba afaka vonoina ny kamerahan'ny Madame Lala azafady amin'izay tsy tapatapaka ilay fitenen'ilay teny. Azafady indrindra manapaka anao. Somary tsy dia maheno tsara izahay. Ao hoe Madame Lala? Maheno? Eny tompoko. Nataonay zany tapolohany fanentanana ilay olona manodidina ny farihy dia avy eo resaka fiarovana tontolo iainana nazavaina aloha hoe inona ny hetsika ho ataonay zany dia ny hetsika nataonay après zay dia fambolen-kazo manodidina ny farihy. Ilay izy moa zany tsy efa misy olona mamboly amin'ny passages rehetra zany dia tsy afaka antsihana ilay izy fa juste ny manodidina ny farihy no nataonay. Fa amin'izao zany zahay efa natao ny hetsika voalohany dia lasa miara-miasa ny DRED, ny JIRAMACO, ny région, lasa betsaka zany olona manohana an'ilay hetsika. Dia lasa misy fiarahamiainana amin'ny tompona rehetra maromaro eto amin'ny Antsirabe. Fanentanana zany no ataonay foana makiny fotsiny foana zany manentana ilay olona amin'ny resaka fiarovana tontolo iainana. Zay angamba ny azoko lazaina momba ny nataonay ao amin'ny Sauver Andrakiba. Misaotra ny Madame Lala amin'izay fanazavana momba ny hetsika Sauver Andrakiba izay. Somary tapatapaka izy teo fa raha fiteniko fohy dia hoe ao Andrakiba dia efa misy ihany ny VOI miaro ny toerana fa nefa tsy nanakana kosa ny hetsika nataon'ny olon-tsotra izay hanampy an'ireo VOI ireo amin'ny fiarovana ka nanomboka tamin'ny fanentanana izany fanentanana olon-tsotra no nanambohan'ny zareo anazy teto amin'ny Facebook amin'ny fiarovana io toerana io ary ny hitatra tamin'ny resaka fambolen-kazo nambolena ny bassin versant manodidina Andrakiba ary amin'izao fotoana izao dia efa nisy ny izay fanentanana teo amin'ny sehatry ny tambajotra sosialy izay dia niteraka fiarah-miasa maromaro tamin'ny olona eo an-toerana indrindra ny région, ny JIRAMA sy ny DRED ary efa misy zany amin'izao fotoana ny fiarah-mientana noho ny hetsika nataony zareo fiarah-mientana olona maromaro amin'ny fiarovana ny lakan'Andrakiba. Koa satria efa tafavery ny Monsieur Louis ny Tafimiavo dia omenanao ny fitenenana amin'izay hoe nanahoana kosa ny fomba nentin'ny Tafimiavo amin'ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena amin'ny alalan'ny fokon'olona izay hoe fotsitry ny fijoroan'ny fiarahamonina eto Madagasikara. Monsieur Louis. Sao dia mbola maty ny micro anao Monsieur Louis? Monsieur Louis, maheno anay ve ianao? Sao dia tsy mandeha ny micro anao? Satria tsika mbola somary manana olana amin'ny président Tafimiavo dia omeko an'ny Madame Ministre ny tontolo iainana sy ny fampanjotroana lovain-jafy ny fitenenana. Manoloana an'ireo endrika nentin'ireto mpiantsorika reto amin'ny fiarahamonim-pirenena reto amin'ny endrika ny famandraisan'ny raikitry ny olom-pirenena. Manahoana kosa ny paikady entin'ny ministera amin'izao fotoana izao mba hanamafisana izay fandraisana andraikitry ny olom-pirenena amin'ny fiarovana ny tontolo iainana izay. Ia, makasitraka indrindra voalohany aloha dia
te amerina ny fiarabanany zareo telopota teo sy ny fankasitrahana satria izy anankitelo reo ny fikambanana izay soloan'izy ireo tena na mouvement moa ny sauver andrakiba ary zany anaraka ny ohatra ny ivelany tamin'izany fotoana izany dia tena anisan'ny azo lazaina hoe mandray andraikitra lehibe tokoa amin'ny fitantanana ara-tontolo iainana sy ny resaka ala. Zava-dehibe izay ho an'ny ministeran'ny tontolo iainana ary voalaza anareo teo tamin'ny nanao ny présentation hoe misy ny lalàna ny geolozy moa ny resahana teo fa maromaro mihitsy ny lalàna izay napetraky ny fanjakana sy ato amin'ny ministeran'ny tontolo iainana no manome an'izay reconnaissance tanteraka an'ireo fikambanana ireo na vondrony fotony io na fokon'olona raha tsy tena afa-tsy ny GCF koa ohatra ny gestion communautaire des forêts dia tena reconnaissance an'izay haitondra hoentin'ny ifotony izay eo ihany koa ny code des aires protégées izay manome ny fitantanana fiaraha-mitantana ny fikambanana sy ny fiarahamon'ny pirenena. Manarak'izay ho an'ny ministeran'ny tontolo iainana dia tena zava-dehibe ao anatin'ny vina sy paikady izay hoentina sy karazana hoe fanatsarana angano ilazako azy fa tsy tena hoe fanovana fanatsarana izay nentiko tamin'ny volana janoary dia mametraka bebe kokoa ny resaka haitondra io zany hoe ny gouvernance décentralisée tsika moa miresaka fitsinjaram-pahefana raha teo zany hoe raha somary azavaina zany dia hoe ny fanjakana ny ministeran'ny tontolo dia tena manaiky tanteraka fa tsy ho vitany samy ireny ny fitantanana an'ity territoire angezabe antsika ity dia tsy maintsy arahana amin'ny ifotony. Misy ihany koa tantara izay tiako hiverenana kely hoe ny zava-nisy teto amin'ny firenentsika dia ny fokon'olona foana no nitantana ny ala sy ny faritra maro ny roy mpiainana teto Madagasikara talohan'ny fanjanahantany dia rehefa tonga ny fanjanahantany moa izany dia niditra ny administration coloniale dia mandray an-tanana an'izany fitantanana izany. Rehefa vita ny fanjanahantany dia naverina nomena ny fanjakana malagasy ny fitantanana ny ressource stratégique an'ireo ala sy ny faritra romana ireo dia somary teo zany no nisy fangatahana avy amin'ny fokon'olona hoe tokony averina amin'ny fokon'olona amin'izay ilay izy dia fatatsika ny fandehany hoe nanomboka nanao an'izany fanomezam-pitantanana fizarana andraikitra izany ny fanjakana fa kosa ny tsy tanteraka hatramin'ny farany araka ny fangatahan'ny fokon'olona ilay izy. Raha omeko angamba ny tarehimarika anankiray izay mahazava-dehibe manampitofo amintsika an'izany mahazava-dehibe ny fiaraha-miasa amin'ny vondrony fotony izany dia efatra fitopolo sy telonjato sy arivo ankehitriny ny transfert de gestion nataon'ny ministera amin'ny vondrony fotony 1374 izany. Dia mbola mitohy izany izay paikady fanomezana ny andraikitra fitantanana ny vondronay fotony sy ny fokon'olona izay. Ny zavatra tiako marihana kosa nefa dia hoe ny taloha hatreto dia misy ny tena mandeha amin'ireny fitantanana ireny fa misy kosa ny tsy mandeha, misy ara fahampitehana tanteraka rehefa nomena ny fitantanana ny vondrony fotony. Ny nahatonga an'io jerena ny voka-pikarohana raha anisan'ny sehatreto anatin'izany ny tenanay dia tsy ampy ilay fanomezana fotsiny ilay taratasy hoe ao fa omena anareo izany ny gestion an'ity faritra ity ny fitantanana fa mila arahana fampahefana ilay izy na empowerment sy mila arahana ihany koa renforcement de capacité an'ireo vondrony fotony ireo. Izay zany ny zavatra azo lazaina. Manarak'izay ihany koa dia tsapa ihany koa hoe mila omena fahalalana sy zavatra maromaro ny akamaroan'ireny vondrony fotony ireny na dia misy ary ny fahalalana ifotony na savoir locaux na fahaiza-mitantana izay eo ifotony ny zavatra tsapa dia mihazakazaka ny fiovana misy erak'izao tontolo izao ny fiovana ara-tontolo iainana. Nilaza moa teo ny tao amin'ny
fikambanana tamin'aho ohatra ilay hoe fahatsapana fa misy koa ny fiovan'ny toetrandro na changement climatique izany zavatra izany zao dia anisan'ny azo lazaina hoe enjeu vaovao zany hoe toe-javatra vaovao izay tsy maintsy fehezintsika. Ny zavatra tena tiany ministera ao apetraka sy efa nanomboka natao ary nanangana an'izany unité izany ny tsenako atao anatin'ny ministera amin'ny organigramme vaovao dia tena ilay fampifandraisana ny fikarohana sy ny atao anatin'ny sehatra ara-tontolo iainana izany hoe mila jerevantsika hoe inona daholo ny zava-baovao ao anatin'ny ara-tontolo iainana na olana io na vahaolana dahoana ny ahafahantsika mampita azy ireny any amin'ireo vondrony fotony. Izay zany anisan'ny fanovana sy paikady izay apetraka. Faharoa manaraka an'izay dia ilay niteneniko teo mitohy izany ilay transfert de gestion ny fahefana faharahana kosa izy io fampitana fahalalana izany hoe ny ministera ny tontolo iainana koa dia nametraka axa stratégique izay natao centrale mihitsy momba ny IEC, information, éducation, communication. Taloha izy io dia nataon'ny ministera ho axa support fa zahay kosa dia nampita azy ho axa centrale satria mahatsapa fa zava-dehibe ny serasera iarahana na amin'ny olom-pirenena na amin'ny vondrony fotony. Mila serasera mifanakaiky amin'ny poniny isika. Mila ihany koa fomba fiserasera vaovao. Mila azon'ny olona hoe fa maninona isika no mamboly azy, fa maninona ny ministera no sarotiny amin'ny fampanarahan-dalàna, fa maninona ny ministera no miteny fa tsy maintsy managaja rehefa misy ohatra olona tratra mandoro manao charbon any amin'ireny alaharovana ireny na iodorany alaharovana sy ny sisa izany hoe mila serasera tsy mijanona amin'ny sehatra tontolon'ny pahay sy ny siantifika fotsiny ihany zany sika fa miditra tanteraka any amina serasera azon'ny olona na ponina an-tanan-dehibe izy na ponina eny ambanivohitra. Anisan'ny paikadin'ny ministera ihany koa rehefa manomboka an'izany izay mitazana ireo ihany amin'ny fahitalavitra amin'ny tambajotra serasera ny resaka sensibilisation tena fanentanana mila entanina ny malagasy, mila manangana fomba fifandraisana vaovao amin'ny tontolo iainana mba tsy hijanona fotsiny matetika manko tenen'olo hoe izany ara-tontolo iainana izany dia resaky ny mpanan-karena, resaky ny olona voky. Ny zavatra kabarinay matetika amin'izao dia ny hoe raha misy ny firenena tena miankin-doha tanteraka amin'ny tontolo iainana dia i Madagasikara. Raha manao an'io fiarovana ny alaharovana sy ny faritra arovana ireo isika dia misy antony ngeza be satria ireo dia miantoka ny fizahantany 70% mpizahatany eto Madagasikara dia tonga eto noho ireo valan-javaboary ireo noho n'izay ara-toe-karena maitso izay ananantsika ka 12% ataon'ny ari-karena eto Madagasikara dia noho izay fisian'ireo valan-javaboary ireo izay. Manaraka izany koa dia mila fantatsika fa ny ankamaroan'ny malagasy dia mbola miaina tanteraka miankin-doha tanteraka amin'izany ala izany na hampiasa charbon fandrehatra izy na hampiasa fanafody izy amin'ny zava-maniry sy ny sisa. Toy izany koa ireo karazam-biby sy zava-manan'aina hitantsika eto amin'ny firenentsika dia tsy vola isanjaton'izy ireny dia mbola any anatin'ny ala sy ny faritra arovana ihany koa. Ny rano fisotro izay ananan'ny maro amintsika dia avy amin'ny fiarovana ireny ala ireny mba tsy resaka fa tsy ny corridor-n'iny atsinanana iny sanatria potika ny ala atsinanana dia isotro rano-tsira ny zaza malagasy any amin'ny morontsiraka. Faritra maro eto amintsika no miankina tanteraka amin'izany fisian'ny ala izany. Eo koa ny kalifaon'ny rivotra izany hoe tena sarobidy amintsika izany izay fitantanana sy fametrahana an'ilay inona moa tsisy teo fandraisana andraikitra izay. Ny tiako apetraka ihany koa dia ny ministera ny tontolo iainana dia tena miditra tanteraka anatina approche multi-acteur izany hoe fifandraisana amin'ny sehatra maro tsy ny fokon'olona sy ny vondrona ifotony ihany fa eo ihany koa ny sehatra tsy miankina ary mety tazantsika ireny. Efa voalazako teo moa ny any amin'ny resaka tontolon'ny fikarohana. Mazava ankehitriny fa ny tiany ministera ny tontolo iainana ao apetraka dia ny ministera ny tontolo iainana no miantoka ny fampanarahan-dalàna izy no autorité fa izy kosa dia anaiky fa maro ireo mpisehatra izay miara-dalana aminy ary mitondra an'izany andraikitra izany miaraka aminay eto amin'ny ministera. Amin'ilay resaka ino moa fampandraisana andraikitra ilay responsabilisation mihitsy izany no tena tiako tsimpiana. Mety irenareo ihany koa nampitaina tamin'ny fahitalavitra sy ny radio maromaro na teto Andrenivohitra na tany amin'ireo faritra maro sy ny distrika dia ilay hoe ny
atao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana dia mpiandraikitra anankiray agent anankiray mikarakara 2 hekitara eto Madagasikara raha ohatra zany 7 hekitara ao à La Réunion. Mazava be fa mandrapahatonga antsika any amin'ilay ina moa zany recrutement ana agent hafa mila technicien forestier maromaro isika mila ingénieur forestier maromaro dia tsy maintsy amafisana izay fiaraha-miasa izay satria tsy ho vitan'ny fanjakana irery ihany izay andraikitra amin'ny fitantanana izay ary zava-dehibe ny ananantsika an'izay ina moa zany conviction fa io ara-tontolo iainana io dia sohiombonana mihitsiny zany ilay izy mamerina an'ilay kolontsaina ny sohiombonana na culture du bien commun. Lay fandrosoana lovan-jafy tena hany mihitsy zany hoe iraisantsika izao malagasy olom-pirenena sy fanjakana sy mpisehatra maro ireo harem-pirenena sy harena voajanahary ireo ary tsy vitan'izay ihany iraisantsika amin'ny anio ahoana ny ahafahana maka tombontsoa ary voalazany tao amin'ny tafinyavo mihitsy ilay mahazava-dehibe any ara-toe-karena sosialy ihany koa fa tsy vitan'izay fa hoe ahoana ny hanomezana ny anjara ho an'ny taranaka firenena toy inona no avelantsika ho an'ny taranaka fantatsika fa latsaky ny 10 isan-jato ny ala sisy eto Madagasikara ahazaka ny fandrosoana izay tiana apetraka ho an'ireo taranaka ireo ve izy izany miamiena ny ala mitombo ny mponina zany hoe tena any anatin'ilay responsabilité morale mihitsy no tiako hitondrana an'ilay resaka zany hoe manainga mihitsiny zany ny mpisehatra rehetra ny ministeran'ny tontolo iainana mba tena hiditra anatin'izay fandraisana andraikitra amin'ny sohiombonana eto amin'ny firenena izay. Makasisika indrindra Ramatoa Minisitra ny tontolo iainana sy ny fampazotroana lovain-jafy amin'izay fanazavana ny paikady entin'ny ministera izay. Mazava tsara tao anatin'ny hevitra noentinao ny famerenana indray sy fahandresendahatra ny olona na fandraisan'ny olom-pirenena andraikitra fa sohiombonana ny fikajiana ny tontolo iainana io ary tsy maintsy misy ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra rehetrarehetra. Ho an'ny ministera manokana dia no amafisina misimisy kokoa ny fanabeazana ny serasera ao anatin'izay koa ny fampahafantarana fampifandraisana ny fikarohana sy ny asa eny fotony ary indrindra ny fanaovana renforcement de capacité ho an'ireo vondron'olona fotony izay efa nahazona transfert de gestion. Ary namafisinao teo averiko ihany ny hoe ilaina tokoa izay fandraisana andraikitry ny olom-pirenena izay satria tsy ho vitan'ny ministera irery ny fiarovana ny tontolo iainana fa tsy maintsy misy ny fiaraha-miasa satria ho an'ny sohiombonana ny taranaka manjafin'ny Madagasikara ilay izy. Raha tao anatin'izay adihevitra izay hoe mifandraisana andraikitry ny olom-pirenena misy ny fantaniana no napetraka ho antsika ho an'ny mpiantsehatra reto hoe raha ohatra tao anatin'izay fotoana ny asanareo izay sy arakarak'izay paikady nazavain'ny Madame Ministra teo izay hoe ho an'ny fitantanana amin'ny ho avy ho anareo kosa inona ny fiovana tianareo hita amin'izay fitantanana izay atomboka ny Monsieur Louis ny fitenenana satria ohatrany tapaka ianao teo ho anao raha izay fahazavana teo inona ny fiovana mba antenaina fiarovana ny tontolo iainana. Ia, misaotra miala tsiny fa tapaka tanteraka ny réseau tato Fianarantsoa dia somary mbola tapaka kely na izany zany miezaka ihany ahazo ny adihevitra. Ho an'ny Tafimiavo dia efa mipetraka moa zany ny paikady efa andresana teo ny paikady izay misehatra amin'ny lohahevitra 5 andresana teo. Raha ny atao hoe zany ny Tafimiavo dia maro moa ireo atao hoe sehatra asa izay tanterahina manoloana an'ireo lohahevitra paikady ireo ao anatin'izay zany no nisotonana lesina ny hoe tao anatin'ny asa izay natao vokatr'ilay fandraisana andraikitra ny fanomezan-danja sy fanomezan-kasina ny fandraisana andraikitra ny fokon'olona infotony. Izany hoe raha ao anatin'ny ny fanjakana malagasy indrindra fa ao anatin'ny ministeran'ny tontolo iainana izay isaorana manokana nanome
nametraka an'izay fanomezam-pahefana amin'ny alalana hoe le famindram-pitantanana izay. Ao anatin'io famindram-pitantanana transfer de gestion zany dia ho an'ny Tafimiavo efa be miezaka natao niaraka tamin'ny ministera mahakasika ilay transfer de gestion le TGRN satria hita hoe zany misy tsy ampy na misy tokony ampihana ilay lalàna amin'ny feny famindram-pitantanana dia efa ao agnatiny zany atao efa bebe ny azaka natao fa ny andrasana zany zao ao anatin'ilay fagnavaozana na fagnatsarana ny lalàna ny TGRN io dia satria efa tonga ao anatin'ilay komity izay atao hoe mandravina farany na ny juriste miaraka amin'ny ministera ilay raharaha amin'izao fotoan'izao izay fagnatsarana ny TGRN zay. Anisan'ny zava-dehibe io satria ho an'ny Tafimiavo zany dia miezaka mandrakriva magnaraka ny ara-dalàna. Fa ao anatin'izay koa anefa ho an'ny TGRN dia ilay atao hoe ilay ala na farihy na tsy haiko fotony no tafiditra ao anatin'ny lalàna io dia misy ihany koa anefa ilay fatra fampibelomana na ilay terroir hozy tsika. Zany hoe magnoditra izay le miditra ao anatin'ilay resaka toekarena sosialy tsika. Raha tsy le fatra magnodidina ilay fatra tantanana manontolo mihitsy satria ao anatin'io ny rano, iveloman'ny olona, ny tanimbary, ny tanimboly sy ny sisa, ireo zany no miaraka atao hoe tantanana agnomezana n'ilay atao hoe asa velon-tegna ho ilay fokon'olona mba hahafahany hiaro na hitatana le ala. Izay zany aloha anisan'ny tena zava-dehibe ho an'ny Tafimiavo. Zany hoe misy zany ny VOI zany dia rafitra mpanatanteraka fa ilay fokon'olona no rafitra mpanapa-kevitra. Dia mifagnampy zany ireo ao anatin'ny fitantanana ny atao hoe harena voajanahary eto Madagasikara mba hametrahana ny fitantanana tsara-tata ao anatin'ilay fampitondrana fitantanana. Dia misy dina iraisana zany zay. Dia zay zavatra iainana zay no nahatsapahana sy nahitana fa ary nahitana vokatsoa satria ohatra koa zany zao raha ho an'ny Tavy manokana dia efa misy zany zao écoteur presse na le loka resam-pirenena efa 5 azon'ny mpikambana amin'ny Tafimiavo. Io zany zao fahadimy ny vakana karatra an-dranobe io zay atao hoe ataontsika toaty ny fankalazana azy ary misy moa no mitarika an'izay zavatra zay ny tsy vitany hoe nefa ny VOI sy ny fokon'olona ihany fa ilay fiaraha-misehatra amin'ny lafiny ara-teknika dia indrindra satria misy lalàna hoentina ao izay ilay ao anaty TGRN dia ny ao ministeran'ny tontolo iainana. Fa etsy an-daniny ihany koa ny mpanina amin'ity ny mpisehatra rehetra ao anatin'izay ny ohatra hoe raha resaka fiaromako dia tafiditra ao anatiny na ny mpitandro filamina rehefa misy ny tsy fandriam-pahalemana etsy anatiny zany indrindra fa ireo mpitondra fanjakana ny fotony. Zany hoe mitafiditra ao anatin'ny dadaolona fietrrehetra indrindra fa ny resaka serasera izay anisan'ny tena fitaovana lehibe dia lehibe izay ao anatin'ny lohahevitra aty amin'ny faraparany ny Tafimiavo hoe ilay serasera hampandraisana andraikitra zany fokon'olona. Eo amin'ny Tafimiavo zany tsy dia hoe formation théorique fa fomba fianarana zany hoe formation dans l'action. Zany hoe sady manao ao zany no miasa aina mpanatanterana ihany zany no mahita zavatra atao hoe tsy ampy dia hatsaraina le izy. Ireo zavatra ireo zany dia hita hoe tena ahitana fahombiazana ao anatin'ny fagnomezana ny fivalorizana fagnomezan-danja ny kolotsaina malagasy izay anisan'ny tena zava-dehibe amin'izao fotoan'izao. Dia izay rehetrarehetra zay zany no mitarika ny zavatra misy Madagasikara manko zany dia ny vehivavy sy ny tanora ny tena isan'ny be indrindra. Io zany anisan'ny rehefa atao hoe niatrika ny fivoriam-be tany Washington tamin'ny volana juillet tamin'ny herintaona dia anisan'ny atao hoe nazahoantsika taty songadika teto Afrika hoe le fagnomezan-danja ny vehivavy sy tanora rehetra aty amintsika zany dia io ny tena be indrindra ary io tena misehatra be indrindra miala tsiny amintsika lehilahy. Fa lehilahy dia hoe masaka ve nianina zao ve nianina fa io zany tena misehatra ary tena milona be ao anatin'ilay fampiasana ny harena voajanahary ny tarona vehivavy. Io zany isan'ny tena zava-dehibe ho an'ny Tafimiavo ary anetana ny Tafimiavo any firaisamonim-pirenena rehetra indrindra fa ny olombelona eto Madagasikara mihitsy hoe mba hagnome lanja an'izay
fa lasa ohatran'ny atao tsinitsinina manko zay ny tena marina, nefa izy ny tena misehatra be dia be ao anatin'ilay fitantanana ny resaka tontolo iainana io. Ohatra fotony raha mijery tonga dia lahitana fotony resaka rary ohatra. Iny anie ny ivelomanao tokantrano e. Iny ampianarana ny tilonga nefa dia tsy jerena zany zay zany anisan'ny fahombiazana be dia be antafia azay indrindrandrindra fa ao anatin'ny fitantanana tsy hoe fitantanam-bola ihany fa ao anatin'ilay zay le fampitondrana fitantanana hoe tena ny fitantanana amin'ny ankapobeny mihitsy tia hatrana amin'ny tsika mpisehatra ny fifagnampihana ao anatin'ny fifampitondrana na sosieteny firaisamonim-pirenena na ny fotony na ny fantatana na ny reo rehetrarehetra reo zany no atao hoe nisan'ny lesona na fahombiazana zay hitany tafiavo na dia eo aza ireo atao hoe lalàna hitanay hoe mifanitsaka ihany amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, lalàna ny minina zany zay anisan'ny atao hoe resahinay matetika dia io moa zany efa misy ny fanatsarana lalàna ny minina zay isaorana ministera ihany koa magnatsara an'izay fa le fampiarana azy zany ny mila hoe mba tena ao anatina fifampiresahana zany no manatanterahana azy rehefa magnatsara lalàna sika zay moa le lohevitra anay faharoa aorianany tontolo iainana satria raha zavatra tsisy lalàna dia tsisy mandeha eto, raha tsisy fampiherina tsisy mandeha eto dia ao anatin'izay fagnatsarana ny fampitondrana zany no ilana fifampiresahana zay le hoe loham-bary an-dasy zay fomba fitondran'ny Paolo malagasy ankehitriny dia zay moa zany somary anetanana ny atao hoe mpiara-belona rehetrarehetra zay atao miaino sy magnaraka an'izao dia mba hametraka an'izay soatoavana malagasy zay amin'ny fampitondrana fitantanana ny harena voajanahary eto Madagasikara. Mankasitraka indrindra président Louis amin'izay fanazavana sy faniriana izay satria moa izy ity direct mivantana ary misy koa ireo mpisehatra eo amin'ny Facebook manana fanontaniana dia tiako ampifandraisana amin'izay fangatahany monsieur Louis Antafimiavo izay amin'ny resaka famolavolana ny lalàna ny amin'ny sehatry ny minina dia ao koa misy fanontaniana amin'ny ny mpihaino antsika sy ny mpijery antsika ny mahakasika ny statut spécifique ny lalàna mahakasika ny statut spécifique sy ny foncier communautaire satria ny Cameroun ireo vondron'olona ifotony izay miandraikitra ny fiarovana ny tontolo iainanareo dia miaina amina toerana mbola tsy dia mazava tsara loatra ny statut unitaire. Fandraisako ihany izay amin'ilay fangatahany monsieur Louis teo amin'ny resaka hoe lalàna koa momba ny minina satria misy tokoa zany ny resaka fitrandrahana izay mety misy voka-dratsy amin'ilay toerana tantanin'ny ireo vondron'olona ifotony ireo. Madame ministra sao misy afaka valiteny azo omenao mahakasika izay? Ia, mankasitraka indrindra ny resaka minina dia tena ao anatin'ny fijerenana io izay ary raha nijery ny tatitra ny filan-kevitry ministra ianareo omaly dia voaresaka tao tanteraka mihitsy ny projet de décret fetikasana volavolan-dalàna hanatsarana ny fizarana ary tao anatin'izay dinidinika izay dia samy mahatsapa daholo na ny filoham-pirenena na ny prime ministra na ny ministra rehetra fa mila ampitomboina ny anjarany any amin'ny faritra sy ny commune ary tena any amin'izay fitsinjovana ny ifoton'izay izay ny eo amin'ny resaka Tamberimbidy izany hoe ny amin'ny finjarana ny Tamberimbidy. Marina dia marina tokoa ilay resaka hoe matetika ihany koa dia ny any ifotony tena misehatra zany ireny voka-dratsy ara-tontolo iainana ireny dia anisan'ny voaresaka tao ihany koa ary maromaro mihitsy ny ministra ny teny fa ny commune izay tena miaina mivampana an'ireny fahampitehana isan-karazany ireny no tokony mba omena lanja bebe koa zany amin'izay fanomezana Tamberimbidy izay. Ny faharoa momba n'ilay statut spécifique dia tena ao anatin'ny tanteraka tokoa isika izao satria nandeha ny volavola nomen'ny tao amin'ny ministère-ny aménagement dia nanao remarque moa zany nanao proposition ana fanitsina ny avy any amin'ny firaisamonim-pirenena sy ny fikambanana
tantana ny faritra arovana ary napita izany taty amin'ny ministeran'ny tontolo iainana. Izay tato amin'ny ministeran'ny tontolo iainana koa anefa dia efa nijery akaiky an'io proposition voalohany nataon'ny ministeran'ny aménagement io dia nahatsapa fa misy teboka maromaro izay tsy maintsy jerena sy ilam-panovana dia efa nanao an'izany zany izahay ary mandray tanteraka ny sosikevitra avy any amin'ny firasamon'ny pirenena mba ahafahantsika miaro ny ireo vondrony fotony na ireo mpitatana ny faritra arovana. Maromaro ny ezaka tsy maintsy ataonay na ny ato ministeran'ny tontolo iainana ary satria ny ankamaroany ireny faritra arovana ireny ohatra dia mbola be dia be raha tsy tena hoe ny ankamaroan'izy ireny mety 5 isan-jato mihitsy aza dia sady mbola tsy titré no tsy borné. Zany zavatra izany nefa dia efa nijerena fa anisan'ny lafo dia lafo ny fanaovana izany nefa ezaka tsy maintsy fatombotsika ary ataontsika mandritra ny taona maro ho avy manarak'izao. Ny tiako tenenina ihany koa tanao réaction kely ko amin'ny zavatra voalaza n'Andriamatoa-Filohan'ny Tafimiahavy teo satria marina mihitsy ilay voalaza hoe rehefa manao ilay famindrampitatikanana dia tsy ilay resaka ala fotsiny ihany na ilay harena voajanahary fotsiny ihany fa eo ilay resaka CAP-arina ary io dia anisan'ny axe stratégique ny ministeran'ny tontolo iainana ihany koa ary tena manao ezaka goavana izahay nanomboka tamin'ny volana février amin'ny resaka toe-karena maitso sy ny toe-karena manga. Toe-karena maitso ho an'ny aty amin'ny terrestre moa izany ary toe-karena manga ho an'ny morontsiraka sy ny mifantoka amin'ny ara-dranomasina. Ny tiana ho tenenina dia tsy sarotra ny manao fiarovana rehefa mbola mahantra ny ankamaroan'ny malagasy indrindra ireny fotony ireny izany hoe tsy maintsy isika izany manome CAP-arina mitady ny fomba ampiaraka asa ho an'ireo mponina sy ireo ifotony izay mipetraka manodidina an'ireny faritra arovana ireny. Mety tazantsika ihany hoe nanomboka nidina ifotony matetitetika mihitsy ny ministeran'ny tontolo iainana ary za manokana mihitsy ny amin'ny minisitra no naniry ahita bebe kokoa ireo traikefa mandeha amin'izany resaka toe-karena maitso izany ary misy tokoa ny mandeha nidina tany Fianarantsoa izao vao aingana Mahatratra Ambony dia nahita tao Sambavy tena ao anatin'ilay hoe tontolo iainana mirindra, tontolo iainana mampiadana izany hoe sady mandeha ny fanajariana, mandeha ny fiarovana ary mandeha ny CAP-arina. Izay izany ilay modely tiantsika ho apetraka amin'ny faritra maro. Marina ihany koa ilay voalaza teo hoe tsy ampy fotsiny ny fanofanana teorika fa mila miditra amin'izay fanofanana tena anatina pragmatisme izay isika izany hoe ahoana inona ny karaza CAP-arina, inona ny filière, inona ny chaîne de valeur mety eo amin'ny toerana anankiray ary io moa dia lazaiko foana hoe tsy ny ministeran'ny tontolo iainana irery ihany no afaka mitondra an'izany. Ministeran'ny tontolo iainana dia mampifandray ny ministeran'ny tontolo iainana dia manao ny promotion an'ireny toe-karena maitso ireny fa ny ministeran'ny tontolo iainana tsy manana ny budget anaovana financement mivantana. Fa ndraikitray kosa dia mitady ireo mpisehatra isan-karazany izay afaka ifandray amin'ny vondrony fotony izany ao anatin'izay fanaovana CAP-arina izay manokatra lalam-barotra tena approche marché, approche filière any mihitsiny izao ny hitondra ny ministeran'ny tontolo iainana ny serasera sy ny paikady. Anisan'ny tiana apetraka ihany koa fifandraisana mivantana misehatra tsy miankina sady anisan'ny mino fa ny sehatra tsy miankina dia tsy fahavalon'ny tontolo iainana fa afaka mandray andraikitra tanteraka ary hoentintsika mandeha any amin'izany fomba fiasa maharitra sy rohim-piarina maitso na rohim-piarina manaja ny tontolo iainana izany. Ny fampifandraisana ny orinasa sy ny any fotony koa dia anisan'ny paikady vaovao izay tena hoentin'ny ministera ary efa mety tazantsika ihany hoe nanomboka be mihitsy izahay amin'izay fampifandraisana izay. Nanao antsoavo ohatra izahay tamin'ireo sehatra ny angovo moa izany tiako resahana satria io misy fiantraikany ngeza be any amin'ny fampitiany ala. Efa nanao antso avo izahay nandritra ny iray volana sy tapany amin'ireo olona na tanora na orinasa madinika na mpikarika izay manana ireny navita fikarohana momba ireny angovo maitso na alternative, énergie alternative. Ny tanjonay dia ny ampahafantatra an'izy ireny mba hisian'ireo mety mpanambola na investisseur na ihany koa nandoka ny PTF moa izany izay mety ho afaka hanampy an'ireny olona na sehatra isan-karazany ireny ary hitondra an'izany rehefa avy eo aty ifotony ary hanao démocratisation an'izany. Izany hoe
ny ministeran'ny tontolo iainana zany dia tena manaiky tanteraka fa tsy ampy fotsiny ihany ny kabary amin'ny arovo ny tontolo iainana azadorana ny ala fa tsy maintsy mitondra vahaolana ary marina mihitsy ilay voalaza teo hoe mila mijery ihany koa an'ilay terroir, mila mijery tsika zany miditra amina approche intégrée, approche paysage zany hoe ao anatin'ny écosystème anankiray dia misy ny faritra arovana, misy ny faritra anaovana fanajariana, misy ny faritra famokarana ary mila miditra amin'izay bebe kokoa isika satria ny zavatra tsapako ihany koa dia tafiditra anatina approche préservationniste loatra isika dia somary nanadino an'izay lafiny ara-toe-karena sy ny lafiny ara-piariana ary indrindrindrindra ny ara-tsosialy ary matetika ara dia toy ny fanohitra mihitsy hoe izahay mpiaro ianareo mpamotika nefa tsy antsony zany tokony hitondrantsika azy fa hoe ahoana ny ahafahantsika miara-dalana sady miaro no manajary no mihary ary miteraka an'izay tamberibidy izay ho an'ny mponina mba ahafahantsika mampiena n'ilay pression na ilay fahampitehana any amin'ireo faritra izay tokony arovana. Mankasitraka indrindra Madame Ministra amin'izay fanazavana nentinao izay sy izay toromarikako ihany koa ho an'ny reto mpisehatra amin'ny tontolo iainana reto amin'ny lalana tsara tokony izorana. Ny fotoana moa voafetra ihany ary mamerina ny fankasitrahana anao amin'izay fandraisanao anjara tamin'ity adihevitra ity. Mino sy manay tena izay fa mbola hisy ihany koa fahafahanao mandray anjara amina deuxième round amin'ity adihevitra satria maro dia maro ireo fanontaniana napetraky ny mpijery antsika ary na ireto mpiantsehatra ireto ary dia mino sy manantena fa mino fa mbola misy fanontaniana koa na famelabearana na tiany hoentina dia mamerina ny fankasitrahana anao Ramatoa Ministra. Ny adihevitra mety hitohy minitra vitsivitsy ihany fa mino aho fa mbola afaka hijeran'ny ampitainy ny ekipa aminao ny raha misy fanamarihana hafa avy amin'ireto fiarahamonim-pirenena reto ary manantena izay amin'izay deuxième tour na adihevitra izay amin'izay fotoana mety mampalalaka anao sy amin'izay fikarakarana entin'ny projet fanainga. Alohan'ny andehananao Madame Ministra, sao misy teny farany afaka ampitainao amin'ny olom-pirenena amin'izay resaka fiarovana ny tontolo iainana izay. Ia, mankasitraka indrindra mamerina fankasitrahana ny mpikarakara fa indrindra isika izay nitafa sy nidinika teto. Ialatsiny moa fa maromaro ihany ny andraikitra tsy maintsy hovonjena dia voatery hiala ny tenako vonina tanteraka handray ny fanontaniana izay mety efa nipetraka tao manome toky ihany koa fa mbola hisy ny andian'ny faharoa za dia anisan'ny tena mankasitraka tanteraka ny fomba fiserasera sy ny dinidinika toy izao satria araky ny inona moa fiteny izay indamiko amina firenena etsapita rahavavy ao Afrika dia ilay hoe rehefa mandeha irery dia mandeha aingana fa rehefa mandeha miaraka dia mandeha lavitra izany hoe tena miditra tanteraka anatin'izay faniriana iara-dalana sy iara-iasa amin'ny firaisamonim-pirenena izay ny ministeran'ny tontolo iainana. Tiako triana ihany koa hoe ilay resaka fandraisana andraikitra dia zava-dehibe amin'ny fotoana izay alovan'ny firenentsika mandalo kion-dalany Madagasikara ankehitriny izany hoe raha tsy misy ny fiovana amin'ny fomba fanao sy ny zava-misy eto Madagasikara dia tena ho sahirana. Tsika moa izany efa ao anatin'ilay firenena voasokajy vulnérable marefo indrindra amin'ny resaka fiovan'ny toetrandro ka mila fanovoana goavana izany hoe changement de paradigme mihitsy ilay izy raha atao amin'ny teny vazaha. Mamerina n'ilay teny nataoko tamin'ny voalohany hoe tsy vitan'ny ministeran'ny tontolo iainana irery ihany ny adidy lehibe izay miandry ny firenentsika ary ny zavatra andalovantsika izao dia noho ny tsy fandraisana andraikitra nandritry ny telopolo na efapolo taona irresponsabilité collective tena tsipiako foana io satria zava-dehibe. Ny ministeran'ny tontolo iainana no mitarika manao ny leadership fa ny fiarahamientana no ahatanteraka an'izany vina izany. Raha tsy teny fotsiny aho hoe ny vinan'ny fampizaran'ny filoham-pirenena tamintsika ilay Madagasikara rakotrala adinitsika foana hoe tsy indray isa-taona ny fambolekazo ahatanterahana an'izany vina izany.
eo amin'ny 5 taona eo raha ny fotoana ilaina ahafahantsika manarakotra lan'i Madagasikara arak'izay tanjona sy nofy iraisany izay. Ao anatin'izay 5 taona izay dia mila ao anatin'ny taona isika no mamboly hazo, ary ny fambolen-kazo tsy ilay fanatsatohana ny zanakazo amin'iny andro ny ouverture de campagne iny ihany, fa tena ny fanomanana ny tany zanakazo, ny fambolena n'ilay hazo ary ny fanarahana an'izany fambolena izany. Mila fanaraha-maso akaiky io ary eo no tena anaovako antsoavo amintsika sehatra ao anatin'ny tontolo iainana, ny fotony, ny fokon'olona, ny thématique izay nosafidiana amin'ity taona ity dia tena reboisement communautaire, reboisement de proximité, izany hoe fambolen-kazo iarahana amin'ny fotony ary fambolen-kazo manakaiky ny olona, manakaiky ny mponina. Izany hoe isika izao izany ny ministèren'ny tontolo iainana miaraka ampisehatra isan-tokajiny no ahatanteraka izany vina izany sy afaka mandeha any amin'ny fahombiazan'izany fambolen-kazo izany, ary izay ilay lazaiko teo izay hoe tsy amin'ity taona ity fotsiny ihany fa mandritra ny 5 taona dia izay no tsy maintsy iarahantsika hanavotana ny firenentsika. Izay angamba no amarana kozy dia mamerina ny fisaorana ary mirary fikirizana ho antsika rehetra ao anatin'ny sehatry ny tontolo iainana, satria sehatra tena sarobidy izany ara-tontolo iainana izany na ho an'ny firenentsika, na ho an'ny izao tontolo izao, na ho an'ireo taranaka izay andovan'ny zava-misy eto amin'ny firenentsika. Mankasitraka indrindra dia manao ny mandram-peona antsika rehetra. Mankandrinjaka indrindra tompoka ary misaotra indrindra amin'izay fanentanana izay, ary mirary soanao ihany koa amin'ny andraikitra izay sahanao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy. Misaotra indrindra Madame Ministra, mirary soa tompo. Ny mbola hotoizantsika ny ady-hevitra satria raha ny fanontaniana napetraka tamin'ny voalohany teo dia hoe ho antsika mpiantsehatra, ho antsika ao amin'ny fiarahamonim-pirenena izay miasa eny fotony, izay efa nanao izay ezaka rehetrarehetra teo izay, manao ahoana ny eritreritrareo, inona no fiovana inonareo, inona ny fiovana eritreretinareo tokony hitranga mba hanatsarana izay fandraisanareo andraikitra eny fotony izay sy hanatsarana ny izay fiarovana ny tontolo iainana izay. Omentsika ny Madame Lala ny fitenenana. Maino anay ve Madame Lala? Tsy maheno angamba izy. Tapaka ihany koa ny fifandraisana amin'ny Madame Lala ka omentsika amin'ny eo amin'ny tamy ihany fitenenana. Misaotra betsaka ny fitenenana. Ny anay izao ny zavatra tianay hanatsarana an'ilay izy, ilay fitantanana, mahakasika ny tsindriako mafy izany mahakasika ny dinapokon'olona io. Nitenen'ny président Tafiniabo teo moa hoe samy manana ny dinany avokoa izany ny olona fotony, samy manana ny dinany avokoa, ary ny ankamaroany dia efa vita homologation ny tribunal, ary rehefa ampiarina ao anatin'ilay faritra, an'ilay fokon'olona ao anatin'ilay faritra ilay izy mahomby, fa rehefa olona avy any ivelany dia ohatran'ny hafahafa be, dia rehefa tonga any amin'ny tribunal dia lasa tsy ampy sarija foana izany ilay dina. Dia izay izany ny tianay hatongavana izany hoe tsy mety ohatra ka mangataka izany tena marina hoe fampitoviana amin'ilay dinam-pihary izay tena ataon'ny fanjakana kriminel mihitsy izany, ilay dinam-pokon'olona, satria ilay dinam-pihary fananan'olo tokana ilay omby, fa ilay dina kosa, ilay zavatra arovana kosa, ilay faritra arovana kosa na ranomasina izany na an-tanety dia fananany ombonana. Nefa ohatran'ny marisarisa ilay fomba marisarisa izany ilay izy, dia ilay arrêté mihitsy izany ilay tokony havesariny fanjakana mihitsy izany, tsy tokony hamevanana mihitsy izany io dina io, indrindra ireny dina efa tena vita homologation ireny, fa manimba zavatra miantraikana amin'ny resaka
any amin'ny fotony mihitsy zany miantsaika amin'ny resaka fiarovana mihitsy zany le izy. Zay zany ny hoe mba tiako amafisina kely io dina vita homologation io, tokony hoe amoahana arrêté mihitsy zany izy io mba hampavesatra azy biby kokoa. Ya, voaray izay ny sosokevitra izay hoe mba amafisina kokoa ny dina ary mba amoahana arrêté mba tena hoe ho ampiarina na tsy ho an'ireo olona ao anatin'izay fezin'ny fikambanana ihany fa ho an'ireo izay olona rehetra miditra ao amin'ilay faritra ihany koa. Efa tafavery ny Madame Lala. Maheno ihany, somary tapatapaka fa maheno. Raha toa mbola somary manana olana ihany ny namantsika avy any Antsirabe dia omentsika ao amin'ny Tafimehavo indray ny fitenenana manoloana n'izay fanontaniana izay hoe inona ny fiovana eritreretinao ilaina mba hanatsarana ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena sy hanatsarana ihany koa ny vokatra izay fandraisana andraikitra izay. Misaotra tompoko. Ho an'ny Tafimehavo zany dia anisany hita hoe zava-dehibe ny fiarahamiombona atoka ao anatin'ilay fitantanana sy fifampitondrana ny fitantanana eny Ambohidajanahary. Satria ny antony dia raha misy zany atao hoe fokon'olona sy vondron'olona fotony mitantana ny atao hoe farihina ala dia anefa tsy misy fiarahaniombona atoka miaraka amin'ny atao hoe mpitondra fanjakana eo toerana, afa-tsy hiteny ny commune sy ny forêt eo amin'ny faritra. Ny zavatra misy dia indraindray lasa tsy magnaraka an'ilay bokon'andraikitra izay atao hoe tokony hataony tsirairay ny fanatanterahana ny asa. Milaza isika fa tantanana ny ala ohatra raha miresaka fotina ididy fa etsy an-tany anefa mbola misy hazo mivoaka ihany amina camion. Izany hoe misy izay tokony hipetraka tsara ilay fampitokisana eo anatin'ny mpisetra mifandroy amin'io fitantanana ny resaka ala io, ala moa ny raisity ohatra teo. Dia ao anatin'izay amafisiko ny tenin'ny présidentny Tamia zay, ao anatin'izay zany no ametrahana tsy ilay hoe ilay fokon'olona na avy hoe fotony ihany no anarahana an'ilay dina, zay hoe lalàna sy dina, fa tena mipetraka mihitsy zany ilay fampitondrana iraisana fametrahana an'ilay dina be na dina paritra. Mety tonga any amin'ilay karazana fametrahana dinana standara ho an'ny firenena mihitsy azy zay. Zay aloha zany no atao hoe fomba mety ahafahana hanatsarana sy fiovana ho an'ity fitantanana ny harena voajanahary eto Madagasikara ety. Satria aza adinitsika fa misy ny tanety, misy ny ranomasina. Tsika nosy, misy sambo, misy lakana vedety, ray zany fitaovana ahafahana magnino amity mety atao hoe mangalatra mana magnatsara ihany koa regny rehefa tsy haitsika ny mitantana azy dia ahafahan'ny sasany mangalatra satria nosy tsika. Fa etsy an-tany koa zay fitaovana regny ahafahantsika mitantana rehefa haitsika ny miara-miombona antoka ao anatin'ny fampitondrana hierovana zay dia ireo fokon'olona amoron-dranomasina na andriaka no miaraka amin'ny mpisetra rehetra ao anatin'izay. Ary etsy an-tany aza adiny fa nisan'ny zava-dehibe ilay teny ministra teo hoe ilay mpandraharaha zay mila tena fiovana goavana ampidirina na miditra tanteraka ao anatin'ny misehatra fitantanana ny tontolo iainana eto Madagasikara mba hasian'ny fahombiazana misimisy koa. Dia marina fa misy ny mpamatsy vola, ohatra zao ohatra hoe ny Tafimehavo miara-miasa amin'ny Fanainga, ny ASAID, ny GIZ,
eo indrindrandrindra zany ohatra hoe GPGP fluide zay anisan'ny tena manohana tanteraka ny fotony miaraka amin'ny fokon'olona amin'ny tapiniavo nefa zay zany tsy ampy satria mandaly reo hoe tetikasa na famatsim-bola reo fa tena ilay fametrahana ny fahaleovan-taigna zany na le autonomisation ny fotony mba hahafahana tsy de mety hoe mangatabola maro mba tsy hahafahana zany hiaigna amina tetikasa ihany fa le tetikasa io zany efa misy eo fotony eo zany hoe omendanja lay sehipiheren'ny fotony omendanja lay fitantanany fotony hiteraka atao hoe zany sehipiherena ho an'ny fokon'olona ny fotony dia rindra amin'izay maharaka amin'izay lay atao hoe zotra hatrana amin'ny famarotana lay vokatra zay vokary fokon'olona fotony mba tena hitera-boka-tso ho azy fa tsisy mpagnelagnelanana satria matetika mamokatra le fokon'olona fotony dia misy mpagnelagnelanana be dia be ao zany dia lasa vidiny mora lay sehipiherena zay taony nefa mivarotra lafo lay mpagnelagnelanana dia zay zany anisany atao hoe fomba tena misy fagnovana tanteraka hahafahana hitatana ny tontolo iaina ny revidana eto Madagasikara satria aza adino averina ihany fa raha tsy le fokon'olona magnodidiny ao anatin'ilay arena voajanahary no manan-karena dia mbola halay-panahy ihany izy dia io fagnitarana na fagnapisana resaka raha toekarena sosialy io zany anisany zava-dehibe ho an'ny tapiniavo indrindrandrindra fa mifandroy zany zay amin'ny fagnajana sy fanomezan-danja ny kolotsaina malagasy zay anisany efa raha jerena dia somary efa mitady ho very hiasa zany zay kolotsaina malagasy zay satria io no ahafahana mametraka ny fampitondrana sy fitantanana ny fotony hitandrovana ny fitantanana levain-jafy zany ny arena voajanahary Madagasikara marina amin'izany fa io resaka fitantanana levain-jafy io dia tena foto-kevitra tanteraka ny tapiniavo tamina raina tapiniavo tamin'ny 2012 zany ny foto-kevitra isaorana ny ministera matoan'izao mitondra an'izay foto-kevitra avy ny fotony zay etsy an-daniny ihany koa nefa dia ny fametrahana fiarah-miasa tanteraka amin'ny resaka fandriam-pahalemana satria na inona ezaka atao raha tsy milamina zany ny tany dia tsy zavatra manjary na resaka famokarana na resaka fitantanany ala zany zay satria ao anatina filaminana no ahafahana mampivoatra ny fari-piainana ho an'ny firenena malagasy mialatsimy zany fa tsy maintsy miteny firenena malagasy satria ho an'ny tapiniavo hoe amin'ny faritra 2020 zay ary tsy hoe ny mpikambana amin'ny tapiniavo dia mihetsy ray tapitrisa ihany no mpisehitra amin'ny fahazoana tombotsoa satria maro ireo mpisehitra izay tsy ao anatin'ny tapiniavo no mahazo tombotsoa amin'ny misehitra izay ataon'ny tapiniavo amin'ny resaka dina-pokon'olona teo izay anisan'ny zava-dehibe ho an'ny tapiniavo izay nisahan'ny présidany tamia teo ary farany zany ao amin'ny resaka atao hoe fagnomezan-danja aveliko ihany le fagnomezana sehatra amin'izany fagnomezana sehatra zany le tanora sy ny vehivavy indrindrandrindra fa ny sembana dia ohatra tsy dia mety moa hoe kilemana fa sembana zay satria lasa tsy voajery zany regny sembana iny agny ambany vohitra agny agny fotony ihany be dia be ny sembana zay tsy voajery regny zany nefa regny manana adidy manana andraikitra ao anatin'ny fampandrosoana sy fiarovana ny tontolo iaina eto Madagasikara zay eto anatin'ny firenena malagasy ihany koa zay ngamba no azo ambara mahakasika an'izay sehatra fiovana zay mba ahafahana rosoana amin'ny metimety koa ary fijerenandreo na tonga ny tapiniavo nahazo andreo atao hoe sehatra irisam-pirenena ocatère presse fa ny tena zava-dehibe le fifampizarana fahombiazana zany hoe rehefa misy fahombiazana agnatsimo andrefana dia iny fahombiazana iny zany no entina agnafaritra hafa tsy hoe anao copicolena iny le faritra hafa fa azo isotonana lesona zany iny fahombiazana iny zay le hoe formation dans l'action zany zay fa tsy hoe zavatra ratsy ihany no hindrahindra eto firenena eto fa aiza le fahombiazana le soatoavina zay nahombiazany ny tantara nahombiazana mihitsy no hoentina amin'ny faritra ray na fokon'olona ray dia ahafahana voatra zany ny atao hoe ny tontolo magnodidina ny eto Madagasikara. Makasitraka indrindra président Tafiniavo fa tena mafonja dia mafonja izay
hevitra noentinao izay misehatra amina lafiny maromaro ary misehatra ny fifampizarana ary koa amin'ny fiaraha-miasa amin'ny rehetrarehetra. Madame Lala avy ao amin'ny Sauvé Andrakiba tafaverina eo tao amin'ny ady-hevitra. Misaotra tompoko. Ny fiovana endrasana angamba aloha zany araka ny ministra hoe misy responsabilité collective efa antonany maro izay eto amin'ny firenentsika. Ka mila hitana zany andrasana sy sy atao hoe manam-pahefana satria mbola betsaka ny tsy mahazo ny hoe mahazava-dehibe ny fiarovana ny tontolo iainana. Maninona ilay tontolo iainana mbola betsaka ny tsy mahazo an'izany. Dia iny zany mila fanentanana betsaka. Dia manaraka an'izay koa mila tonga dia mandray andraikitra ny tsirairay. Fa tsy hoe miandro tafiditra ao anatina association andraikitra. Mila matsapa tena mandray izay manao izay tokony tandrifana azy. Dia ny olona eto amin'ny za moa eto Antsirabe misy anako betsaka ny orinasa misy eto dia tokony omen'ny orinasa lanja zany ny resaka hoe développement durable sy ny fiarovana tontolo iainana. Manaraka koa dia ny lalàna izay misy eto amin'ny firenentsika momba ny fiarovana ny tontolo iainana. Raha tsy fotsiny hoe lalàna ny doro-tanety efa antitra be ilay lalàna ka mila havaozina izany ilay lalàna satria dia efa lalàna tamin'ny 1960 ilay izy dia tokony havaozina. Fambolea-kazo. Ny hitantsika hatramin'izay aloha zany raha teto Madagasikara ny fambolea-kazo amin'ny ankapobeny dia tena hoe manatsatoka fotsiny araka ny teny ministra teo ny jour de reboisement dia manatsatoka azy dia vita. Fa misy fandraisana raitra zany aloha sy aoriana ny fanatsatoana an'ilay hazo iny. Tokony preparena ilay tany, tokony karaina ilay zana-kazo rehefa voafindra ambolena fotsiny dia adino any. Dia mila koa angambany jerevana hoe tany fatokana ho an'ny resaka fambolea-kazo satria raha amin'ny tanàna lehibe izao ohatra vitsy ny olona manana tany dia tokony zany mba hoe ny fanjakana manokana terrain de reboisement. Izay angamba ny hoe fiovana izany. Voaray izay sosokevitra avy any amin'ny Madame Lala mpikambana amin'ny fikambanana Sauvé Andrakiba izay. Mankasitraka antsika rehetra, mankasitraka anareo mpiantsehatra tamin'izay fizarana ny fandraisana andraikitrareo olom-pirenena izay ao amin'ny sehatry ny fiarovana ny tontolo iainana. Zava-dehibe ny fifampizarana toy izao mba ahafantaran'ny olona tsirairay avy ny fahezaka ataon'ny olona eny fotony ary koa mba fifampizarana traikefa mba ahafahan'ny tsirairay ihany koa miasa sy miantsehatra ao anatin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay. Alohan'ny hamaranantsika izao ady-hevitry ny olom-pirenena izao fa satria maro dia maro ireo fiarahamonimpirenena mijery antsika mivantana amin'izao ady-hevitra izao. Inona ny hafatra omenareo an'ireo fikambanana fiarahamonimpirenena ireo? Inona ny hafatra farany hoenty omenareo an'izy ireo fampirisihana an'izy ireo amin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay? Atombokantsika any amin'ny Madame Lala. Ny hafatra farany angamba fotsiny dia samy mandray andraikitra fotsiny angamba ny hafatra mila harombana ilay tontolo iainana satria misy tontolo iainana ka
karany iainana sika tsy misaotra anao amin'izay afatra izay. Ny zareo amin'ny Tamia inona kosa no afatra azonao aroso fa ireo mpikambana ireo mpiantsolo-kafo amin'ny fiarahamonim-pirenena mitovy aminareo? Misaotra betsaka. Ny afatra tianay apetraka zany dia samy tompon'andraikitra moa ny rehetra, tsika mianakavy dia samy tompon'andraikitra ary tokony sarotiny satria miantraika amin'ny fiainantsika mianakavy le fanimbanan'le tontolo iainana ka tokony sarotina amin'izay tsika mianakavy ary tsy miandry an'le tompon'andraikitra reriany hoe ianona ny tompon'andraikitra amin'ny fiarovana an'io dia raha ohatra ny mahita olona manimba izahay dia tsy dia hipetrapotsiny amin'izao fa tokony hatsiaro tena ary tokony samy miara-mandray andraikitra satria tombotsoa iambonana le izy. Raha misy ny fahasimbany dia ny tsika mianakavy no samy mibaby ny vokan'izay dia manentana tsika mianakavy tompoko amin'ny fiarovana sy fandraisana andraikitra amin'ny resaka tontolo iainana. Mankasitraka tompoko. Ary amiarana antsika azy dia mitsika amin'ny ray aman-dreny ao amin'ny Tafimiavo ny fitenenana amin'izay afatra farany izay ary koa teny fanakatonana izao adihevitry ny olom-pirenena amin'ny resaka tontolo iainana izao. Ia, misaotra betsaka. Zavatra telo angamba no mety ho hafatra ho an'ny tsika atao hoe ekipa mpikatoka ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena izay miatraika ao anatin'le fitantanana ny tontolo iainana eto Madagasikara izay. Voalohany zany dia eo amin'ny lafin'ny fifandraisana. Maro dia maro ny tsindry izay mahazo atsika hatrany fotony ka hatrany amin'ny nasional mahakasika an'ity atao hoe fitantanana ny fiarovana tontolo Madagasikara ity. Ny tena zava-dehibe tokony ataontsika ataoko hoe andro maso isan'andro mba tena amin'izay hoe andro zoro ilay fifandraisana ahafahantsika miserasera rehefa misy zavatra mitranga aty any fotony ao anatin'ny fifanomezana pirofo, averina hoe ao anaty fanomezana pirofo satria raha resaka tsy misy pirofo dia ilay hoe tena tsisy dikany izany izay. Faharoa dia tsy ho variana ao anatin'ilay atao hoe fisedrana olana hiantsika fa maro dia maro ireo fahombiazana izay toa hoe misy amintsika tsirairay aby na ho an'ny mpitantana vatany fotony izany na ny firaisamonim-pirenena namana dia ao anatin'izay zany tokony tsy hisalasala tsika hifampizaratraikefa amin'ny fahombiazana nanantsika mba ahafahana hisintona lesona hanatsarana ny zavatra tokony atao manoloana ny fitantanana na fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara. Ary farany dia tokony tsy ho adinitsika fa raha raikam-banana izy ity. Izay moa le anona ny Tafimiavo hoe raha raikam-banana ny zavatra rehetra rehetra fa tsy an'olo-tokana. Raha tombotsoa imbonana no jerena ka ao anatin'izay zany dia mila ny fiarah-miasan'ny mpisehatra rehetra rehetra. Tsy hoe ny mpiaro ny tontolo iainana ihany no ao anatin'izay fa samy manana ny anjara biriky zany tsirairay mba hoentina hampivoarana ny Madagasikara. Aza adiny fa i Madagasikara no anisan'ny firenena manana atao hoe harena voajanahary sarobidy indrindra eran-tany dia anefa tsika no anisan'ny mahantra indrindra. Tokony havadika antsika ho tantara famadika mihitsy zany izay satria ireo herenantsika ireo rehefa atao hoe omentsika lanja na valorizentsika dia ireo no harena manainga antsika iarahana amin'ny atao hoe mpisehatra ao anatin'ny fitondram-panjakana eto mandrindra ny raharaha ity. Tsika amin'izany dia anisany atao hoe sehatra iray mitondra atao hoe tolo-kevitra ho an'ny mpanatanteraka na ho an'ny fanjakana ary manao ihany koa ady sisitra na plaidoyer izay zavatra hitantsika ray rehetra ray zany ataontsika hery hahafahana hanatsarana ny atao hoe fitantanana ny tontolo iainana malagasy mba azahoantsika hialantsika amin'ity hoe tsika eto amin'ny laharana farany ity
ary farany dia misaotra ny hoe mpiara-monatoka rehetrarehetra indrindra fa ny fanainga izay nanao andrao atao hoe sehatra lohabary an-dasy amin'ny alalan'ny atao hoe fomba somary efa avolenta tsy manakana antsika na dia eo aza ny aretina izay atao hoe mampitebiteby eran-tany dia izay amin'izany no rarihana antsika tsirairay mba ho lavitry ny coronavirus ary ty mba ho afaka haingana ty aretina ty ahafahana mpano firenena na eo aza nefa ny aretina dia aza adiny fa alaontsika miroso amin'ny asa dia mapetraka fotsiny ilay fepetra izay ahafahana misoroka azy fa be dia be ny ataoko hoe ny fomba ahafahana mitsabo an'io aretina io indrindra fa aty ambanivohitra aty izay efa nanantsika malagasy io karazana izay no mampiavaka ny biodiversité-sika na ny resahika hoe mampiavaka eran-tany misy zavatra maniry maromaro eto, misy zava-miaina maromaro eto Madagasikara eto ahafahana mitsabo an'io dia izay no ahafahana mifampizara mba handresena an'ity atao hoe aretina ity fa dia makahery antsika misaotra ny mpiara-monatoka misaotra ny fanjakana amin'izany izay niaraka teo ihany koa misaotra anareo izay nandrindra nyty fandarana ty dia makasitraka mandra-piao manaraka indray veloma tompoko. Makasitraka indrindra misaotra anareo telo mianaka tamin'ny ady hevitra sy ny fitondrana hevitra teto makasitraka ihany koa ny mpikarakara araka ny fampanantenana nataon'ny ministra teo dia antenaina fa mbola hisy ny deuxième round amin'izao ady hevitry ny olom-pirenena izao hanohizana ny loha hevitra na koa hitadiavana loha hevitra anankiray lalindalina kokoa hanohizantsika ny izao loham-baran-dasy fampizarana izao. Makasitraka antsika rehetrarehetra ary makasitraka ianareo izay nanatrika ny vantana n'izao ady hevitra izao ary mirary soa antsika rehetrarehetra amin'izay asa sy andraikitra sanitsika rehetrarehetra ary. Makasitraka indrindra tompoko. Soatra tompoko, makasitraka, mirary soa. Veloma daholo.